mangataka ary manamafy amin'ny orinasa zay iasako raha misy profo any amin'izy ireo entina ilazana hoe mety ho tao amin'izany orinasa izany no nivoan'ilay divulgation na information dia asehoany profo tompoko fa izaho dia nanaprofo tamin'izy ireo fa tsy misy idiran'ny orinasa ny politika zay ataoko. Manarak'izay efa nisy ihany koa ny audit interne na fitsirihana tao anatiny natao tamin'ny dossier ny client zay iverina fa hoe nangalana information rehefa nijerena nefa ny historique ray amanontolo tsy nahitana na inona na inona ary tsy nisy pentana tamin'ny anarako tao anatiny zay zavatra zay. Ary ny magaga dia misy ankizy tsy manatsiny anankitelo andro maro be taty aoriana dia nahazo sazy ihany koa satria nahita ny vaovao dia sendra mba nijery an'ilay dossier dia nosaziana ireo ankizy anankitelo ireo angatako anareo mpanao gazety mba hanadiady ihany koa makasika an'izay. Manarak'izany eo amin'le fiampangana anankiray eo amin'le hoe fiasako ao anatin'ny orinasa io zany amiko dia altération des faits réels. Zay ny fandraisako azy zany hoe fanovana na ihany koa fanamboarana ny zava-nisy marina satria nisy ampandray anjara tao anatiny io adevitra io milaza manao hoe ianao milaza nitsikera ny zopereneny ny filoha satria voaresaka tao anatin'ny fandaharana io hoe izahay atao anatin'ny antoko politika madio ary ny tenako dia tsy manaiky no hoe olona nanary ny zopereneny mahamalagasy azy ary olona tsy malagasy ho candidat filoham-pirenena dia niraisin'le mpandray anjara atao anaty adevitra le izy hoe ianao mitsikera frantsay ianao tsy tia frantsay kanefa ianao miasa ao amin'le orinasa zay tsotonono ianao ary dia chef d'escale ny orinasa io. Teo aho zany no tsy maintsy nanitsy ho iaho satria raha tsy nahitsiko izay zavatra izay dia amin'ny teny frantsay dia hoe usurpation de fonction no natao satria ny tenako iaho dia tsy chef d'escale fa mpiasa madinika ao amin'ny orinasa izay lazainao io. Teo ny fototra ny fiampangana faharoa ny fitenenako hoe mpiasa madinika ony dia manaika zany fa mpiasa madinika n'ilay orinasa ka noho izany dia amin'ny anaran'ilay orinasa koa no mipetrahanao teo ka noho izany dia voasazy ianao satria amin'ny anaran'ny orinasa no anaovanao politika. Laviko zany zay satria amiko dia hoe modification en mal na altération des faits réels no natao tao anatina zay zavatra zay. Eto ary dia fanontaniana no apetrako. Misy fanontaniana maromaro napetraka tao anatin'ilay entretien préalable au licenciement tamin'ny talata. Ny voalohany dia mangataka izahay confrontation na fampitoviana ny procès verbal par voie d'huissier amin'ny teny malagasy ary ny traduction assermentée amin'ny teny frantsay zay izahay efa navita fa mangataka izahay mamoa ihany koa ny orinasa zay esako dia atao ilay confrontation. Fanontaniana faharoa zay tsy novaliny zareo ihany koa dia hoe misy ny atao hoe griffe d'accusation. Aiza ilay fitoriana avy any amin'ny fiadidinan'ny republika. Fiadidinan'ny republika iza ilay nitory, iza ilay client fa raha tsy zany dia accusation gratuite na fitoriana tsy mitombona ny andraisana fanapa-kevitra androanany tenako ao amin'ny orinasa. Fanontaniana fahatelo raha lazaina fa nisy ny divulgation na information ny fanontaniana ny apetraka dia tsy nisy valiny ihany koa tao anatin'ilay entretien préalable dia ny hoe inona ilay information divulguena na hoe inona ilay tsy ambaratelo navoakako tao anatin'izay tsy nisy valiny ary mila profo izay hoe inona ny profo ilazanareo fa tao anatin'ny orinasa no nangalana zany information zay everiny zareo fa divulguena izany. Amaraparana anazy ary tompoko dia ety ampamaranana ny tenako dia tompony raikitra feno tamin'izay zavatra rehetra nolazaiko tao anatin'ny fandaharana ady hevitra tamin'ny fahafolon'ny volana septambra io. Ary etony koa dia amafisiko fa tsy ekenay raha olona tsy malagasy
zay efa nanarony zoam-pireneny mamalagasy azy no candidat ho filoham-pirenena izay fototry ny olana rehetra ny fandraisako azy an'izao fandroana amin'ny asako zao. Miantso ary ny tenako ankehitriny, miantso ny mpiasa malagasy rehetra na ao anatin'ny syndicat na tsy ao anatin'ny syndicat. Mitodika ihany koa indrindraindrindra amin'ireo syndicaliste ao anatin'ny syndicat. Miantso an'ireo mpiasa izay mahatsapa antso-jay na fampiorona na fandrahonana na ataon'ny orinasa io na ataony ny avenivelany. Eto ihany koa ny tenako amin'ny mahafoan'ny antoko politika madio dia mampitandrina sahady fa izao ny zava-misy rehefa ny fitondrana tsy mahazaka ady hevitra ka dia mitondra tsindry amin'ny fandroananao any amin'ny asanao. Averiko mazava tsara, azo ny fitondrana atao ve no manao tsindry any amin'ny orinasa izay iasana noho ny ady hevitra politika. Fanontaniana ny apetraka tompo. Farany, raha nisy ny tsinety nataoko tao anatin'ny orinasa dia vonona ny tenako tompoko andray ny sazy aradrariny izay hita ny orinasa fa homendrika an'izany hoe tsy mety nataoko izany. Saingy kosa miankina amin'ny inspection du travail ny lasako amin'ny tontolon'ny asa sy ny hoaviko amin'ny tontolon'ny asa. Matoky ny fahendren'ny inspection du travail ary matoky fa hitsara amin'ny alalan'ny feo fieritreretana madio sy mangarahara ny inspection du travail, satria raha fahafantaranay azy dia fa lasa any amin'ny inspection du travail ilay dossier. Farany dia tena miantso ny mpanao politika rehetra ny tenako, miantso ny antoko politika rehetra, miantso an'ireo candidat 12. Eto ny tenako dia milaza sy manambara fa tolona iraisana ny fitakianay antoko politika madio iny amin'ny hoe tsy mety aminay ary tsy ekenay raha ho candidat ho filoham-pirenena izay olona efa nanarany zoam-pirenena mamalagasy azy. Tsy hanonona anarana tompoko fa dia amafisiko farany izany fa tsy mety aminay izay candidat tsy malagasy intsony ho candidat filoham-pirenena. Mankasitraka tompoko lahy, mankatelo tompoko vavy, sotra tompoko.